Ie, tena vaovao mampalahelo tokoa moa zany a io famaizan'ny alany manombo io. Valiko araka izay fanontanianao zay a mivoka-dratsy famaizan'ny ala aloha zany a dia be dia be. Raha tsy teny fotsiny tsika afa-tsy ny problème ny olana zay mianjady amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao a dia tsy fisiana rano. Mampikaikaiky ny vahoaka ohatra hoe Fianarantsoa, Tamatavy, Antananarivo dia ireny zany a avy amin'ny fampitehan'ny ala daholo mahatonga an'ireny tsy fisian'ny rano ireny. Dia eo ihany koa ny haintany. Tsika zao malaza be mihitsy ity kere ity. Dia ny kere nefany mahatonga an'zareo kere dia tsy mamokatra ny tany. Manino moa ny tany tsy mamokatra? Tsy hoe ilay tany mihitsy ny tsy mamokatra fa ilay rano amin'karana ny tsisy. Avy amin'ny fampitehan'ny ala daholo zany zavatra rehetra zany. Ny tanimbary maina dia lasa mianjady amintsika daholo ny zavatra rehetrarehetra. Nefa ny ala natao hanadio ny rivotra, lasa maloto ny rivotra tsika, rivotra iainana. Tamin'ity taona ity zao dia efa tena nampikaikaiky ny maro fa nidepasy ny nu de lie mihitsy tsika tamin'ny faloton'ny rivotra zay satria efa mihoatra 450 microgramme zany tahan'ny faloton'ny rivotra zany teto Madagasikara tamin'ity taona ity. Zavatra tsy mbola fahita teto zany. Mipotika foana ary avo roa eny avo telo eny ny fampitehan'ny ala raha mitaha tamin'ny taona lasa. Raha mitaha tamin'ny hatramin'izay mihitsy moa zany. Be dia be ny fandraikany izay niteneniko anao zay hoe tsisy ny rano, tsisy ny rehetrarehetra fa ny alany manombo manokana aloha zany a dia zavatra iray ihany angamba no hanazavako anazy. Tsika fahatelo manan-karena indrindra eto Madagasikara amina resaka harena voajanahary. Isika nefa gisitra alohan'ny farany amina resaka fampandrosoana. Izay mahagisitra antsika zay zany a tsy misy afa-tsy ireo harena voajanahary io fidiram-bolantsika ato zany mandray anjara amin'ny ampahany betsaka ato amin'ny faritra zay ressources naturelles zay aire protégée zay. Nefa io izy io may. Angamba hitondrako fanazavana kelikely angamba ny momba an'izay famaizan'izay rehefa avy eo fa anisan'ny voka-dratsiny ihany koa ny tsy fahatongavan'ny vahiny mitsidika ny faritra. Nefany ny alihany aty amintsika dia ijeren'ireo biby izay ananantsika taux d'endémicité élevé tena ambony be mihitsy. Angamba ataoko hoe any amin'ny 90% any angamba ny taux d'endémicité atsika raha aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana na écosystème zany na biodiversité dia ananantsika daholo mampiavaka atsika ary tsy hita afa-tsy ny ato amin'ny faritra misy atsika. Nefany io ireo may ireo tsy fantatra zao mbola tsisy mamoaka hoe firy ny mbola tsy ny inventoreny zareo hoe firy ny zavatra dégâts atao, firy ny ala-potika atao, firy ny biby nanjavona atao. Nefany izany valan-javaboary zany dia mandray anjara betsaka amin'ny fiantohana ny arikarena faobe eto Madagasikara. Nefany ny secteur touristique zany ny tourisme ny tena mandray anjara betsaka amin'izay zavatra zay. 6% angambany no andraisany anjara ao anatin'izay PIB arikarena faobe zay. Nefany io tontolo iainana io no miantoka an'izay fizahatany zay. Dia mampalahelo ihany hoe may ny alan-javaboary ny manombo 102 hectares ny resaka eto, 102 hectares. Nefa tsisy mamoaka ilay information, tsisy mba mampafantatra na dia ataoko hoe autorité locale tompotrano mionona neto. Mandalo eo zay, mandalo mandeha manao mission tany atsimo tany dia gaga fa kilomètre maromaro ny kila iny sisy ny rehetrarehetra iny. Dia kay zany rehefa nidina teo any tena ny any anatin'ny aire protégée mihitsy kay ity may ity, tena le tena alafady mihitsy ny may. 102 hectares ozy izy ako teo. Mampalahelo anie zany. Zavatra tsy mbola fahita teto amin'ity faritra ity zany hoe surface brûlée efa mihoatra ny centaine des hectares zany. Fa maninona arany tamin'ity taona ity no mitranga daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Maninona arany ny tsy nandraisana fepetra au préalable zany zavatra rehetrarehetra zany. Miandreniza misy mpitantana io ala io ny MNP no mitantana io ala io.
réserve spéciale zany manombo zany manana ny mampiavaka azy isan'ny miantoka ny fambolekazo sy ny fitrandrahana graine fitrandrahana voatra amin'izay fanaparitahana voa ambioka ozy izy tsika zany ala zany mandray anjara betsaka amin'ny fampandrosoana ara-tontolo iainana sy ny fandrosoana maritra zany ala zany maninona nefany tsy atsona ny tompona andraikitra manokana ara-potoana fa 19 novembre andro alakamisy may le ala 24 novembre ave voanao an'izany procédure rehetrarehetra zany voanao ouverture d'enquête voanao constatation voanao descente ny autorité compétente taizany nanomboka 19 20 21 22 23 taiza zay zany ny zavatra mbola tsy voavaly hatreto fa maninona ny mangina fotsiny ministère en charge zany zao zavatra zao tsy azoko hoe inona tena tiana tongavana atao inona marina ty faritra misy anay ty eny amin'ny mampikatoka raha tontolo iainana ny tena moa zany tsy dia hoe faritra loatra ihany fa efa raha mahita angambany a ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa i Madagasikara ray manontolo mihitsy nefa mirehatra efa anaty afo tanteraka jerevonareo angambany raha mahita nareo amin'le sary azo avy amin'ny zanabolana jereva fa tena vadika nosomena Madagasikara nefa hanamaitso ny Madagasikara ny tanitsika dia ho atsika any filoham-pirenena foana ve zany zavatra rehetrarehetra sy tandrevaka ataonareo zany dia ny vahoaka zany tsy malala ninona ty fotony fa any amin'ny filoham-pirenena daholo no mirafatra ny rihatra rehetrarehetra mba manana ena ndraiky ny koa izy fa matony nareo napetraka teo amin'io gouvernement io tokony andraikitra ny sazanareo nareo mikirakira volam-panjakana nareo mandray volam-panjakana ampiasaony olona napetraka reo amin'ny administration fa tsy atao ohatran'izao nositsika mampalahelo izahay zany sasatra ny mamboly manamaitso dia nareo animba sy amotika fotsiny ny volena tsy hita koriny mba jerevo ny pépinière-ny manombo jerevo ny pépinière-ny namora firy jeune plan vokarina atao tamin'ny herintaona mise en terre daholo aiza ny zanakazo volenareo amin'izao na zanakazo ray tsisy ao anatin'ny pépinière io inona marina ny tia natao aiza le fanambin'ny président 40 000 hectares par an tamin'ny herintaona 41 065 hectares ny vita nefa ny fanamby apetraka tokony doublena zany io réalisation io 4 hectares zany zao ny vita tsy anjarako ny manao évaluation nareo fa ny azoko ambara angambany dia hoe malahelo loatra ny teny malahelo dia etopo satria ilay sasarana tamin'ny herintaona rehetrarehetra reny zany tsy hita zay vokany tsy hita zay fikarakarana le izy nefa izay ny anakaraman'ny vahoaka ny anakaraman'ny fanjakana nareo hiasy kolokolo an'ireny zavatra reny fa tsy ahilika lava any amin'ny communauté de base le izy tsy ahilika lava any amin'ny vondron'olona ifotony na ny fiarahamonina iny fotony miandraikitra tsy vita fa tena mamparary fo raha mahita le dégâts zany nareo tena mamparary fo be mihitsiny fa tsy haiko hoe izy re zany mba asampy akapeo ahitany le tompony andraikitra an'izao zavatra zao mba andraisana fepetra amiko zany dia tsotra fotsiny matona reny petraka eo nanaiky an'le contrat programme nareo hoe hanaraka tsaka ny sy andavany ny zay voasoratra ao anatin'ny politika mpanjakana ankapobeny dia io engagement nareo à travers ny ministère en charge zany tontolo iainana zany nefa tsy arakaraky ny zavatra nantenaina ny zavatra misy amin'izao ny tena zany mba mieritreritra olona manampahaizana be olona varam-pianarana ohatr'izao no mipetraka la tête-na ministère nefa tsy arakaraky ny zavatra nantenaina sy nandrandraina ny zavatra misy amin'izao du jamais vu tena tsy haiko tsony milazana azy tsy haiko tsony milazana azy fa tokony andraisana fepetra aingana zao zavatra zao sinon irehatra ato tsika mianakavy tena marina irehatra ato tsika mianakavy ny farany dia hoain zary tsika re olona reo any afaka mandeha amin'izay alehany any daholo fa tsika ny mponiny atao Madagasikara tsy manana fa tsy Madagasikara tsika zay ngamba no anazavako anazy fa mampalahelo ihany le zava-mitranga ary na madame le préfet nisany sarotiny dia sarotiny amin'izany fiarovana ny tontolo iainana zany nefa izy raha tsy ampahafantarina ny gouverneur zay tena tompony ty faritra ty azy ny fampandrosoana ny ty faritra ty araka ny tenin'ny filoham-pirenena farany teo hoe na efficace na limogeage
rain'izay dia ahoana raha ny tsy afantaran'ny gouverneur ny faritra n'izany zavatra zany tsy ampafantarinareo mpitatana an'le ala izy mampalahelo e tena mampalahelo tsy haintsony hoe inona no anambarana an'izany alahelo zany fa anjaran'ny fanjakana angamba mba manao antsoavy zany zahay manao antsoavy zahay hoe mba mandray andraikitra le olona ty le démembrement anareo sy ny fitondram-panjakana ity fotony ary ny mpitatana ny ala koa zany tokony mba manao ny asany araka ny tokony izy raha vao mirehitra ny afo dia tokony mba manao tatiky tokony mba mampafantatra ny mpitondra fanjakana ity fotony mba iarahana amin'ny farimbona misy pompier angeto tsy tokony ho 100 hectare io ny may raha ohatra ka nandray andraikitra le mpitantana ny ala ny ao amin'ny MNP zany fa tena tsy nanao ninninona ry zareo raha ny fahitanay anazy fomba fijerinay azy zay ary raha nanao ninninona izy tokony le jour même izy dia efa niagiry fa tsy miandry dia efatrandro 10 andro aty aoriana vao mody mampiantso ny autorité compétente ny avy ao amin'ny DRED ny avy ao amin'ny tsy fantatry tsony manao descente efa tara efa navelana anara-po tao ny rehefitra tao ny afo kila forehitra daholo tsy fantatra tsony fery ny biby maty tao fery ny ala simba tao fa dia iny moa zany dia apetraka amin'ny fandraisana ndraikitry ny autorité compétente n'izay dia miandritsika hoe atraizany fanadiadiana atraizany vokany ny zavatra hita tamin'le fahasimbana sy le fampitehana fa dia miandritsika fa mino afa tsy afabela moramora ny olona nanimban'izao ala zao mino afa tsy afabela asala anao kory fa dia miandry 102 hectares zany raha ny tokony izy tokony tafiditra ao anatin'ny engagement ny isaparitra zany zavatra zany satria 3000 hectares zany no vinavinaina ho atao isaparitra 3000 hectares isa-taona nefany raha izao situation antsika amina aona amin'ny pépinière eto Atsimatsinana zao sady tsy misy directeur ao amin'io environnement io sady tsy nanendry intérim ny ministère ao amin'io environnement io maninona no pitehana le faritra fa raha izao situation zao zéro jeune plan produit quel finoky zany hoe amin'ity taona ty tafaharina an'io amin'ity campagne de reboisement ty raha tsy hoe vidy zanakazo indray nga dia afarana avy any Antananarivo na afarana avy any tsy haiko tsony afarana avy any faritra hafa ny zanakazo fa raha ity taona ty aloha sahako manafanamby boriko ny tanako raha ohatra ka hoe tratry ho fanamby io amin'ity taona ty 41 065 ny vita tamin'ny herintaona raha tena hoe hanao zavatra zany tsika na zany ary ange tsy mbola mahasolo ny ala simba teto à Madagascar ataoko hoe dans une décennie tsy tafaverina zany fa tokony doublena zany io zay zany tokony défi ngeza be ataon'ny ministère raha avy aminay sosikevitra ny anay amma pikatrika raha tontolo iainana anay dia hoe doubleny io fanamby io ny atsasaky nio raha tsy tratra amin'ity taona ity mba tsy tenenako hoe napahefany fa nanatsatraky ny raha tsy tratra ary ny tena mahagaga amin'izao zavatra zao zany dia ny tena mandefa le izy mampafantatra n'le information ao amin'ny tambazotra sosialy sy ny any amin'ny média fa ny ministre en personne mihitsy ny samy mamaly braingina ao anatin'io tambazotra sosialy io miasa mafy ny technicienne ankianja ny mpiasa ankianja miasa mafy amin'inona miasa mafy zany hoe 19 20 21 22 tsy manao ninninona dia mbola samiary ihany o ministère io hoe sarinarabe io ny aposy amin'le sarinarabe satria missionnaire ny tena tsy afaka ny andeha tsofotsofoka ny anaty ala any andeha haka an'izany zavatra zany dia tsy misy mihitsy ve valiteny poliment et gentiment rehefa tratra marina dia mbola manamary tena ihany zay zany zavatra tsy azoko hoe maninona rehefa isehoseho any amin'ny tambazotra sosial anao oeraoera sy ny ipublie sary manao tsy haiko mitsangatsangana dia mailaka ery fraction de seconde à l'instant même nefa may miala ty amin'ny faritra misy anay tsisy mamoaka 6 jours 7 jours tsisy mamoaka information na ny média na ny ministère en charge na ny mpiara-miasa na ny tompona andraikitra manokana amin'izany mampalahelo zany pitenareo ny faritra misy anay tsy ekenay zany
tsy ekenay tompoko zay ninninona filazanareo masakany efa kapokanareo zany manodikodina manao manœuvre de diversion zany tsy ekenay ninninona filazanareo any amin'ny tambadositra sosialy fa tsy nanao ny asanareo anareo un point c'est tout tsy ekenay oa satria tsy arakaraky ny zavatra ny fanarahanareo tamin'ny filoha ny zavatra ataonareo ety fotony vangongo ao Tananarivo daholy ny zavatra rehetrarehetra tsy Tananarivo iray ny Madagasikara zay tsy mety ka tena tsy mety lasa kilabao lasa zanakalafa zany le faritra zany ministère ngeky sandraka mana démembrement eraky ny faritra fa maninona tsy atsena le olona tsy eken'ny sainay mihitsy zany hoe fantatrinay hoe ohatran'izany le administration nefa ny ininareo dinganina fotsiny ininareo tsy fantatra zany hodinareo tsy fantatra ka amiko dia tsotra fotsiny nametraka ndray matofy lohajaina hoe ity ny contrat programme ity ny engagement ny ministère tsirairay ka rehefa tsy mavita meo mavita anazy meo mavita tsy voatery hoe olona navita fianarana avy any andafy any angeny mavita mampandroso hoe taoko tsisy an'izany hatramin'izay taoko mavita daholo ihany fa teoriana arakaraky ny eritreretanao hoe mavita fianarana avy any andafy sy ny namany no vao mainka mampivaralilany ty fitoanina ty ka normal beko aminay zany dia zay fotsiny vaolana hoe rehefa tsy mavita dia miala